Izy kosa ny etsika fampafantarana ny fenitra iraisam-pirenena mahakasika ny asa izay karakarain'ny Bureau international de Madagascar sy ny pastoral du monde ouvrier izay tanterahana ao amin'ny tokotany malalaka ny Sekoleska etsy Antanimena. Mitohatra amin'ny rapitso moa ity etsika ity. Nisokatra androany ary tohatra amin'ny rapitso ny etsika Académie des normes internationales du travail et des principes des droits fondamentaux au travail izay karakarain'ny BIT sy ny PMO eo amin'ny tokotanin'ny etsika Antanimena. Tanterahany eto amin'ny etsika Antanimena tokoa mba eto hoe Académie fenitra iraisam-pirenena ambany asa sy ny hevitra zofotra ambany asa. Ny tanjona dia ny anaparitahana aloha indrindra ny amin'ny rehetra indrindra fa ireo mpandraty fianarana ny amin'ny ambaratonga ambony. Izany atao hoe fenitra iraisam-pirenena ambany asa, hevitra zofotra ambany asa zany ampahafantarina an'zareo zany. Manaraka an'izay dia ahafahana mamaritra koa ny andraikitry ny tsirairay manoloana ny fanajana sy fampiarana zany fenitra iraisam-pirenena ambany asa zany eto Madagasikara. Ny tanjona fahatelo moa dia ny hoe ahafahana mandrisika an'ireo toeram-piofanana ambaratonga ambony mba apiditra ho taranja ianarana any amin'ireo sehatra fifanana ny hevitra sy ambany asa. Ankoatr'ireo trano eva samihafa sy ny fanentanana an-tsehatra ary ny fifananana ankira mikasika ny asa mahavelona na ny travail décent dia fantatra fa misy ihany koa ny lobary andasy mandidina ny fampiarana ireo fepetra iraisam-pirenena eo amin'ny asa izay. Nanao ny heviny mikasika ny fandefasana mpiasa malagasy any ivelany ihany koa ity tompon'andraikitra iray avy eo anivon'ny BIT ity. Mbelembely BIT dia mba nanao antso avy ny amin'ny hoe tsy mapety fampianana fandefasana any ivelany zany satria na amin'ny lafiny hoe fanoranany lafotsia endrika fanoranany lafy efa tsy mety. Na izany na zany dia miezaka ny BIT hanampy ahafahana atao hoe mampahafantatra an'ireo olona izay efa lasany hoe izao ny zony tamin'ny fahalalan'ny fandikana document amin'ny asa fiananaovana an'izany. Fa eo ihany koa ny ezaka ataon'ny BIT manentana ny fomba Madagasikara ny amin'ny hoe tokony alamina tsara ny zavatra izay vao miroso amin'izany raha tokony. Ito rapitso ity etsika ity izay misokatra ho an'ny rehetra.